Inona efa nahazo fahafampeno ry mpijery ajaina tany atokantrano tany nijery ny sary mirakitra ny lanonana fanokafana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fahitalavitra Madive izay notontosaina araka ny fahitantsika tao anatin'iny fanadidina iny teny amin'ny espace Mahatazana. Ho faranatsika amin'ity fanadidina manaraka ity kosa ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Fahombiazana io no azo amtinana ny etsika fampisehoana muzika klasika izay niarahana tamin'ireo ankizy taizaina ao amin'ny akany fitaizana Zazakamboty Saint Paul izay notontosaina omaly teny amin'ny paroisse internationale teny Andohalo. Maro moa ireo vahiny manakajana saina nandritra ity etsika ity no nanamafy ny finiavan'izy ireo anohana ny akany ireo jerentsika avy hatrany ary ny sary. Fahombiazana io no azo amtinana ny fampisehoana muzika klasika izay niarahana tamin'ireo ankizy taizana ao amin'ny akany fitaizana Zazakamboty Saint Paul letsy Ambohipeno Ambohimanambola izay nototsaina omaly tetsy amin'ny paroisse internationale letsy Andohalo. Ireo ihany taizanay amin'izao fotoan'izao 19 nisany dia 19 ihany taizanay. Ny antony dia tsotra ihany tsy mora ilay fitiavana amin'izao fotoan'izao satria amin'ny ankizy ireo anankely rery manam-pahay fa ny aminy izay mivady pahay. Tsy mora zany ilay fiainana sarotra moa pédiatre ako chirurgien vadiko fa na zany raha tsy mora koa ilay izy. Maro ireo vahiny manakajana saina nandritra ity etsika ity nanamafy ny finiavany anohana ny akany. Isan'izany Ramatora Oldina Antriniala vady solombavam-bahoaka amboribory tany fahadimy raha Oldina Naivo. Mahafinaritra sy mahazendana tokoa ny zava-bitan'ireto ankizy ao amin'ny orphelinat Saint Paul ary mahavariana ihany koa ny zavatra fampianarana ataon'ilay mpanabe izay mitaky fandraisana andraikitra lehibe tokoa satria tsy moramora ny mampianatra ankizy ohatran'ireny ka dia eto dia manentana antsika rehetrarehetra hoe ny ankizy tokoa eo ny kolokolo dimbin'ny vary ny izy no taniketsan'ny firenena ka noho izany tsy tokony ataontsika kely tsy mba mamindry izy ireny dia manentana hoe raha misy ihany ny azo atao ny erikerika no mahatondra drano ary iray milanja 10 ny ariary dia maninona moa raha bitsika izy ireny. Nahatsapa ny ezaka lehibe nentin'ny akany ihany koa ny ministera ny kolotsaina sy ny vakoka. Misy tokoa ny ezaka lehibe ataon'ireo olona afaka manao izay fahefana izay satria raha zavatra teo dia ankizy Kamboty tsy manam-kiafo kanefa dia voataiza araka ny tokony izy satria fantatra tokoa fa raha mozika no itezanany ankizy dia mipetraka ny fitsim-pifihezana ka ilay zavatra hitanay teo zany dia fanaitairana n'ilay saim-panan'ilay ankizy dia miainga hatrany amin'ilay atao hoe fahaiza-manao dia tonga any amin'ny fitaizana ny ireo ankizy ireo ka ilain'ny firenena tokoa zavatra sahala amin'ireny ary dia izay eo ministera ny kolotsaina moa dia mampirisika tokoa ary raha misy ny tompony anampiana dia ezaka ministera hanampy arak'izay tratra amin'ny zavatra sahala amin'ireny. Voafehin'ireto ankizy 5 hatramin'ny 12 taona tanteraka ny muzika klasika. Tapitra tretindray tompoko lasy tovavy ny fiarahantsika tato anatin'ny vaovao tamin'ity takariva ity akasitra ny fiainanao tsy nisaraka tamin'ny nandritra ny fotoana ny vaovao tsy adino nefa ny misaotra an'ireo mpanao gazety sy nitondra ny vaovao ka nahafahantsika nanaraka izany tato anatin'ny vaovao tamin'ity takariva ity tsy adino ihany koa ny misaotra an'ireo teknisiana mahafatrapo izay tsy misaraka amintsika fa miaraka amintsika hatrany ao anatin'ny fampalalam-baovao tahaka izao mame fotoananao ary ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra Madive ao amin'ny rapitso indray veloma tompoko lahy finaritra tompoko vavy.